Saikana fenina le revy be. Raha tsy niteny aho zany tamin'iny latsinainy alina iny, ny amin'iny fandehanana excursion privé avec volamena feno valizy nandeha jet privé nakany Dubai a, de tsy nalala an'iny ny malagasy satria nafenina tanteraka le izy. De mpanao gazety aman-jato, ny radio aman-jato, ny télévision amampolo maro, tsisy nalala an'iny na de ray ara, mahamenatra zany a, mahagaga. Fa de za olona tsotra tsisy dikany aty ndray a, navita niteny an'iny. De aveo tsy maintsy namarinina le izy, tsy maintsy namarinina hoe zao no natao tany. Ny tena marina aloha de zao, efa ray volana mahery iny no karakaraina. Ngiako falita ihany nandeha nakany a, nanao ny fifanarahana mialoha, fitadiavana ny olona hividy. De ngiasy teny aveo nanaraka, teny hoe tena marina io zavatra io, sa izy zany no supporter garant le izy satria hoe filohan'androm-panjakana. De fara moa ngiara-mika mihitsy nandray avion niaraka tamin'ny valizy nandeha nakany a Dubai. Vitany mihitsy tsy nanaraka, tsy nanatrika an'le concertation nationale zay izy ihany no hoe nikarakara azy. Vitany zany, tsisy raha reny azy aferan'ny firenena any fa bizina aloha. Misy nareo no miteny hoe kaly izy kosa ne zay moa fanadiovana natao tamin'ilay izy ne raha-pirenena, fitadiavana soa an'i Madagasikara na le tany fitadiavana soa ahoana e. Bizina ho anazy manokana io fa tsisy idiran'ny gasy zany. Fa minoa nareo ary mijoro zay hoe misy pitika kely dolara any aminareo satria hoe nareo niaro azy mba mekely a, satria centaine de millions de dollars niresaka tamin'iny. De minoa nareo fa tsy azo akory nareo de na 1 dollar ary, fa de faly miaro fotsiny amin'ity resaka fanatisme aveugle ty. Fa zay ny zavatra nisy, efa voaomana iny resaka iny, efa nomaniny efatry ny ely iny. Ary raha niteny an'iny zay zatra teneniko a, de tadidio fa vao mariko ny information zay vao avoaka aketo, fa za tsy miteniteny foana zany. Zay zatra rehetra niteneniko am'izao tanteraka daholo, nareo ihany mahalala azy, tanteraka daholo. Na de betsaka raha nanarabiraby, rehefa niteny hoe Mikael Rajoelina ihany Mikael de menareo. Rehefa niteny hoe ka io ne plan fotsiny io amin'ny anomanana fiverenan'i Rajoelina matanjaka amin'ny 2027 e. Rehefa nahita ny verina daholo ny orange vao nikoropaka inona ty revy ty, aza mino ihany e, aza mino ihany fa io izy io niseho daholo ny zatra lazaiko rehetra. De ino ny lazaiko indray ny resaka Dubai, de mbola tsisy tsisy nino, tsy hoe tsisy nino fa mbola nisy ihany ireo mpilelaka nanaratsy hoe io indray fa miteniteny foana, ino izy iny, marina sa tsy marina. Misy ara tena compte privé zay nasananao défi mihitsy, raha mahasamanao démenti nareo izy de manao fa avoakanay daholo ny proof. Alefaso ry gasikara raha manana alefaso raha manana lahy, fa défi reny. Zay ny amin'iny. Aveo an'izay le fanadiovana, de hoe niona tamin'ny manam-pahefana maromaro izy ho an'ny fampandrosoana Madagasikara, fitadiavana pétrole patati patata. Aza mandrebireby zany resaka pétrole zany, efa tamin'ny andron'ny Rajoelina zany nieny hoe maty atsika ny Émirats Arabes Unis. Donc zany mbola vao maikako ihany nareo mamandrika ny tenanareo hoe ay ve ny zavatra ataon'ny Rajoelina ihany de tavinareo atao e. Mahagaga zany a, tena fitondrana tsy mandefa sainana lavitra reto, fa manaratsy an'le mody manaratsy nefa mampiseho fa ny ataony teo aloha ny averinay ka. Fa manaraka zany niona tamina olona ray zay tena farany atahorana indray teto ambony tany amin'ny resaka famonoan'olona, de ngia Eric Prince. Zany Eric Prince zany le Amerikanina mercenaire nampiasain'i George Bush, nandripaka olona maro be tany Irak tamin'ny 2007. Milice privé zay ampiasain'ny Amerikanina reo rehefa misy lalao maloto ataony a, satria tsy tiany hamono olona ny miaramila, de reo ny alefa mandeha satria reo tsy manan'andro zany fa tonga de mandripaka tsy hisikesikely. De inona ny antony resahana tamin'iny bandy iny zany, de mazava satria iny bandy iny manana groupe privé, groupe militaire privé natao hiaro ny asa maloto rehetra misy eto ambony tany. Amin'izao fotoana izao izy manana contrat ao République démocratique an'i Congo ao, miaro ny fitrandrahana renakibon'ny tany ao, ny fanjakana manakarama azy, fa izy mihitsy no mitaky ny hetra. De tsisy afa-mihetsika satria na miaramila raha tsy sahy manafika azy ko hanafika Amerikanina. Ina ny ifandraisana zany amin'ny Madagasikara satria misy plan efa niteneniko, resaka Tsimoroso be Milanga ho avy amin'izay fitrandrahana an'io
fa tsy hoan'ny Madagasikara fa hoan'ny tompontsoan'ny karana. De tsy maintsy zany natsona am'izay hoe omanina ho iza niaro, de atsona am'izay ro amerikana Eric Prince hoe io ny contrat raha fa ahoana anao satria anao hiaro amin'ny fitrandrana ny am'izay tsy misy afaka mihetsika intsony ny gasy, tsisy afaka hiady. Fa tena fanaovana tsinitsinina ny miaramila gasy mihitsy. Mpitandro ny filaminana tsisy valeur nareo amin'ny oranga iny nefa n'izy militaire. Tsisy valeur nareo. Be de be feno général be galona amin'ny tsisy dikany fotsiny fa général bombo naraka amin'ny fiteny azy tsy hitako zay lananareo. Olonareo raha tsy voafehanareo akory fa lasa mitady mercenaire ary hiaro ny firenena, hiaro ny asa maloto ataony. Mila tonga saina am'izay tsika nary miaramila ekeninareo ve zao zavatra fanondranana zao sa mba misy mipitika any aminareo ihany. Zay ve le ho an'ny tanirazana. Masika kely amin'ny teny satria tena zava-dozy ty se ty. Ary ny tena marikoriko anahy le zavatra teneniko lasa tanteraka nefany raha mba fandrina matoa teneniko le izy de mba tsy ho tanteraka. Inona ko vao mainka tanteraka soamantsara le izy fambotriana faran'izay zokiny. Fitondrana ajilamboto zany no misy eo an-tanàna am'izao. Lozana ny concertation nationale, ianao no nikarakara an'iny fa rehefa tonga amin'ny fotoana ianao exécutif anankiroa tsisy tao na premier ministre sy ny président tsisy tao. Zavatra tsy nisy teto ambonin'ny tany zany hatramin'izay. Rehefa misy fivoahana amin'ny firenena, ny ray amin'ny exécutif tsy maintsy mijanonao noho ny amin'ny fiandrianam-pirenena. Fa tsy misy miara lasa mandeha mivoaka, ny ray nanao bizina tany a Dubai de ny ray nanefa mety naka consigne taty France. Zany ny zava-misy eo an-tanàna Madagasikara ihany mahavita an'izany. Mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona zany. Araka le teniko anareo teo, tsy nia zany am'izao tsy ampiasaiko tsony le hoe Kiodizafy ihany Lexis, Finarobe ihany ny Bernard. Zay zava-misy am'izao fotoana zao. Tena horipaka ny malagasy am'izao, tena vao mainka reny mbola tondradrano azo le ferina ny seho tao Antananarivo reny. Fa mbola ho avy ny tondradrano be afaty atsika menakavy ao. Fa reto ny tena cyclone tena rivo-doza andripaka anareo reo. Ka rehefa tsy mihetsika am'izao tsika, rehefa mbola manaiky tsika, de miandrasa am'izay areo fa tena ny taranakitsika ho averiko tsara tsy anana firenena ntsony afaka kelikely eo satria ny ao ambadiky zao rehetra zao de ny karana ihany. Tsarovy Rapetsambava anisan'ny nanangana ny ady voalohany ihany karana. De nilazaina fa rasista, nilazaina fa olona mpanavakavaka, de lazaina koa am'izao fotoana zao fa lazaina avadika adi-poko ty resaky ty hoe satria atandroy le filoha de tsy tiako. Ina ny ifandraisana zany tsy mbola nisy resaka foko mihitsy teto. Rajoelina merina fa gnahoana izy ny tsy tiako. Fa mbaly azamanao fisainana mampalahelo fa am'izay le olona mampiteny an'izany olona tena mpanavakavaka. Tena mpanavakavaka ara-bolokoditra mihitsy moa. Tsy tia fotsy. Tena zay tsy tia fotsy ny bandy iny. Fatany tsara fa tsy afera moa zany satria tsy ho an'ny firenena zany. Fa zay zavatra nyteneniko rehetrarehetra de marina daholo hatramin'izao. De miomany nareo fa mbola iseho ny zava-doza amina tambo aoriana kely ao. Ho an'ny FFKM, tena mba mahalala ihany nareo mieritreritra ray aman-dreny satria afa-baraka le fivavahana kristianina. Za tena kristianina pratiquant raha mahita ny compte coiffe any nareo fa tena resaka fivavahana ny tena mibaha toerana any. Fa tsy mety ty fijabahanareo amin'ny raharaham-pirenena lavy ty satria zay nalaminareo hatramin'izay nanomboka tamin'ny 91 hatramin'izao korotana foana. Satria nanareo saminareo arany samy manana ny olona toana nareo Ny katolika manana ny toanany, ny FJKM manana ny toanany, zao koa ny loterianina ty manana ny toanany, ny anglikanina sisa ny tsaiko. De ahoana ny afahanareo ifandamina ao anatin'izany satria nareo mpandamina indray no mila lamina aloha. De le olona nasainareo rehetrarehetra, le mpanao politika vorodamba maloto ihany mbola nasainao. Inona ny zavatra iseho am'izany? Olona tsy manana eritreritra afa-tsy ny hoe inona indray ny toerana mety ho azo alaina. Zay no am'izay le vokatry izy efa fantatra ny résolution ho azo amin'io fa sarisary fotsiny sisany atao ao. Fitabitry fotsiny. Fa mila fotsiny raisina volan'ny OIF satria raisina koa miliary Ny Frantsay ihany no baiko ny rehetrarehetra araka ny teneniko teo ka de zay. Tsotra ny teniko amintsika vahoaka. Anjarako miteny fa anjaranareo mihetsika. Za tsy afaka noho ininona ty ivelany aty. Marina zany, zara teo tsy mitady ininona. Tsotra ny sasany aho miazakazaka rehefa misy toerana. Mba asiana etika koa zany le firesahana politika fa tsy hoe mitady tombony foana isaky ny hanao zavatra Za tena mampanantena anareo fa tsy mitady ininona ao anatin'izao zavatra ataoko zao. Sady tsy mila vola
no tsy mitady vola, ary porofoky foany zany. Fa raha misy ny fiarah-miasa antsika samy vahoaka madinika ny ampandrosoana Madagasikara, de fa afaka mifampizara hevitra, zay ny ataoko. Zay fa de mankasitraka antsika rehetrarehetra ny amin'ny fanarahana sy fijerena, efa mivadika pazo moa le rapetsam-bava, de atsovo ny namana rehetrarehetra isabone ao anatin'le izy, anao suivi moa zany e, ao anatin'le suivi sa suivre tsy haiko tso, za koa mbola tsy de mahay loatra an'io. Fa de mankasitraka ihany koa andreo namana rehetrarehetra mpiara-miasa mpanome information, manana mpanome information tsika. Aza eritreretina hoe nandrakely fa tsy manana mpanome information enjana be tsika fa tsy miteniteny foana. Zay fa de mankasitraka tompoka Madagasikara amin'ny Malagasy.